ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Anangana centrale hydroélectrique ao Saofik izay toby lehibe indrindra eto Madagasikara isika araky ny fanaova sy ny fiara-miasa ny arahan'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-mombona antoka androany tafiditra amin'ny fanatanterana ny verirano faharoa izany tetika asa izany. Efa manomboka hita taratra ankehitriny fiazakazaky ny mpanao politika sy ny antoko politika any amin'ny fanomanana fifidianana 2024. Omara amin'ireo anefa no any alliance ho entina azahoana ny fahefana ho ny solombavamboaka iray. Taratry ny tsy fampin'ny fanabeazana olo-pirenena ny korotana sy ny fanimbanana zavatra teny amin'ny kianjan'ny Barema Masina omaly taorian'ny lalao. Tsy nampozina ho ny tompona andraikitry ny kianjan'ny Tranga ary ho raisina ny fepetra amin'ny hoavy. Tandomdoza ny famarotana fanafody eto Madagasikara raha toa ka ataoko toto ny fandiniana ny tolo-dalàna mahakasika ny tompy fivarotana fanafody. Mety ho lasa eny ampelantanan'ny mpisehatra tsy manana traikefa sy ampirongatra ny varotra fanafody tsy ara-dalàna ihany koa izany. Mitaky ny sy ny dinika araka izany no lafitra sy ny syndikan'ny farmasia. Maresaka iraisany firenena. Tsy mitsaha mitombo ny tahan'ireo tratra ny Covid-19 any Eropa. Na mafisina manoloana io ny fampiarana ny fepetra sakana rehetra. Ny anteteny rehetra. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavany tsy dia ny tokantranonao amin'ny aty alatsinainy alina ity fotoana vaovao ato amin'ny Akolo TV kamanazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia anangana centrale hydroélectrique ao Saofik izay toby ho lehibe indrindra eto Madagasikara isika araka ny fanaovatsy ny fiara-miasa ny arahan'ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-mombona antoka tamin'ny ity androany ity. Tafiditra anatin'ny fanatanterana ny velarano faharoa ny tetikasa miantarandrianay. Watsangana usawufika ntobi famkarana herinaratra na centrale hydroélectrique lehibe indrindra eto Madagasikara. Raha tokany taona 770 no nanamboarana ny toby ao Andekaleka izay manana tanjaka 720 megawatt fois 2. 37 taona teoriana izany hoe amin'izao taona 2022 izao indray vao misy ny fanamboarana toby lehibe amokatra herinaratra ary manana tanjaka avy lavitra noho io Andekaleka io. Amokatra angovo hatrany amin'ny 170 izay afaka hitana hatrany amin'ny 800 megawatt afaka amatsy herinaratra ny tambazotra interconnecté na ny tambazotra iraisana ho anantananariva manontolo fa mitaritina makany Tomasina ary indrindrindrindra ho tonga hatrany fianaratsoa. Zay ny tetikasa lehibe sy ny avitsika androany tsisy ny fanarozana natao satria raha ohatra ka 5 amin'ny 10 taona ny tokony hitatangana ny tsiron'asy tsy zany 5 amin'ny 10 taona dia za kosa tsy nanaiky hoe mba ho ny faharivan-tena ny fikatangatsika dia nanaiky ny mpiara-miasa monantoka sy ny mpampiasa volo fa atao 5 amin'ny 10 taona ny concession zay olena sy ny avitsika eto androany. Raha izay miantony dia tsotro ny arenatsika fahaizana manao anazy ny tsetsika zay ny mera partenaire avylay zany raha manasiny zany famitajono isika. Tafiditra amin'ny fanatanterana ny velarano faharoa mikasika ny fisitrahany vahoaka malagasy angovo izao tetikasa lehibe izao. Tokantrano mahery ny eninety sy iray tapitrisa no isitraka tombony mivantana amin'ny alalany. Tontosain'androany fanaovatsony mikasika izay nataon'ny fanjakana malagasy ireo mpiara-miomona antoka. Anteny atao hoe fa manina tokoa tamin'ny 1978 ny centrale hydroélectrique farany tokoto Madagasikara
dia maninona amin'izao 2021 zao no anatanterakazatsika zay finiavana mila manana vision mila manana volonté ahafahana materaka zavatra goavana toy izao tiako olazana antsika sozaraina antsika ihany tenikazana natao satria tamin'ny volana septembre teo dia nanao sini tany a frantsika amin'ny fametrahana ny fampongona ny herinaratra ao a mandraka zay hoe mandraka 3 apetratsika io eo am-pandiniana iazakazaka koa tsika amin'ny fametrahana ny antetezavato 100 mégawatt ny faratsio a zay efa vita mosy tao efa vita izy eo zany zay lazay koa ny fitolana taolona fa tsy manina tenitsika zao 28 mégawatt ataon'izao dia ifanitsika zany tokanatsika atsika kosa dia anao 192 300 mégawatt zao anombona ny antetezavato mandamina ary tsy maintsy koa folobe 120 mégawatt zay herinaratra afaka atao ihany zany zavatra hitaretrany dia traika amin'ny vahoaka mivantana izao tetikasa izao na izany amin'ny lafiny fisitrana ny herinaratra amin'ny kabendy na ny lafiny fantsifana io fotodrafitrasa io a dia anosy-bianala misitona makaty antany fotsy dia afaka midina makany Antsirabe afaka miakatra makaty Antananarivo rehefa tonga ao Antsirabe ihany izy a dia azo entina makany Fianaratsoa rovina zay zavatra zay no tanteraka tsy ho afaka 10 taona mihitsiny fa afaka 10 taona ho avy manomboka zao tsika amin'ny teny zao dia efa afaka misitraka an'izany na Fianaratsoa na Antsirabe zay ville industrielle fa indrindrandrindra Antananarivo mbola mety satria interconnecté io a mbola afaka mitatra makany Tomasina ihany koa taritsika zany le réseau interconnecté fa tsy ajanona fotsiny amin'izay misy amin'izao fotoana zao ny misy amintsika amin'ny teny zao a tsy mahazaka an'izany 63 kilovolt misy amin'izao dia tsy mahazaka mihoatra ny 50 mégawatt tsara ho fantatritsika fa amintsika amin'ny teny zao zany dia manodididina amin'ny 20 centime eo a ny vidianantsika kilowattheure satria misy termique be da be dia eritrereto hoe amin'izany fotoana zany zany tsika mety ho tafidina en moyenne ho za any amin'ny 4,96 ano any dia eritrereto amin'izany zany ny zavatra tokony atao mbola tsy voatapaka eo anivon'ny jiramazy zavatra zay fa mahazo manantena tsika fa tena hidina tena araka zay tratra raha tsy ahivina ny taona 2024 no nisy ny contrat de concession sy nananana contrat d'achat d'énergie saingy mbola nisy ny advaratra mikasika ny fifanarahana ka nahafahana nampidina ho 5 taona izay contrat de concession izay izany hoe mandritra ny 5 taona no tantan'ny mpiara-mio amin'antoka vondrona any ho ity toby famokarana herinaratra ity ary mijanona ho an'ny fanjakana malagasy aoriana izay ny fotodrafitrasa araka amin'ny politika ankabeny fanjakana tanjona ny anatratrarana ho 50 isanjato ny tany fisitrahana herinaratra hatramin'ny taona 2024 efa manomboka hita taratra kosa ankehitriny ny fiazakazaky ny mpanao politika sy ny mpitoko politika amin'ny fanomanana ny fifidianana 2024 maro amin'izy ireo anefa fanoanao alliance hoentina azahoana ny fahefana ho ny solombavambahoaka iray zay nanaovana fanadihadiana Henri Florio ao anatin'izao fiafarany taona 2024 izao efa miomana sahady any amin'ny fifidianana sy ho fanoanana antoko matanjaka izay azo lazaina fa hanana kandida hefaninana ho fidiana any amin'ny taona 2024 ny ankabeazan'ireo mpanao politika sy antoko politika vaventy raha ny nambara ny solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana efa miomana any amin'ny taona 2024 avokoa ny rehetra na ny mpitondra ankehitriny na ireo izay hifaninana aminy izay efa manomboka hita taratra hisy alliance politika lehibe iseho eto amin'ny fifidianana manaraka eo raha ny fanazavana le ny faritahany teo aloha zany anisan'ny lesiko aray tsy natongavany sasany teo amin'ny fitondrana dia eritreritra izy maromaro angamba io hoe aloha hitambatra mba hahafahana ho tonga amin'le tanjona zany hoe tonga amin'ny fitondrana zany satria aza adino fa ireo mpanao politika rehetra reo na mitambatra na tsy mitambatra reo ny fototsy ny jorony dia hitondra zany ho tonga amin'ny fitondrana ka zay ngamba ny eritreritra mety ahafahana ho tongana amin'izany dia mitambatra izy ary hita taratra amin'izao fa mahay maro ny alliance izay ifaninana tsy fantatra ho firy zareo ifaninana fa efa misy zany regroupement ary atsoatsy mino ny tenako fa tsy maintsy anao an'izany koa zany ny ERD tsy maintsy ho hisy rassemblement io tsy maintsy maromaro ka mety ho tonga amin'le ohatra ny anivelana angamba atsika raha mitohitoy io ho hisy gauche droite ihany zany
zany tokony firenena mandroso rehetra moa zany manao andrany fa fananana reny parti politique marobe reny tsy vahaolana mihitsy amin'ny firenena ray. Ankoatra io, tokony hanova ny rafitra misy ihany koa ny mpitondra fanjakana izay ho voafidim-bahoaka any amin'ny taona 2024 raha toa ka hita taratra fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ny rafitra teo aloha. Mampanahirana zany amin'ny rafitra izay napetraka ny fanjanahany tany zay lovatsika tamin'ny alalan'ny premier république jusqu'am'izao république iainantsika zao dia fantatra fa tsy nety zany, tsy naomby iny. Ka eto moa zany raha ny hevitro manokana zany ny mety amin'ity nosy malalantsika ty tokony ho hita taratra amin'izay filoha hifidina manaraka ny fitiavan-tanindrazana ary ny fampandrosoana ifotony ao any Madagasikara dia manomboka zany any amin'ny fotony zany ny fampandrosoana, zany hoe tokony omena vahana kokoa zany ny province autonome. Tsy atao le sarin-tsariny satria efa anatin'ny constitution-tsika zany misy an'izany province autonome zany anatin'ny région fa tena omena amin'izay tena fahefana mandidy ny province eran'ny Madagasikara zany hoe province enina zany. Nambaran'ity solovam-bahoaka ity hatrany fa tokony hahazaka tsikera ny mpanao politika tsirairay avy eto amin'ny firenena. Eny, fa hahazaka ihany koa ny mety ho fifandimbiasa mpahefana. Andrasany maro ankehitriny ny mety ho fisian'ny olom-baovao hiara-asa amin'ny filoham-pirenena amin'ny fandarana asany. Andrasan'ny olom-pirenena maro ihany koa ny mety ho fisian'ny olom-baovao ho any amin'ny fifidianana 2024. Miroso tsikelikely amin'ny fitsinjam-pahefana ny fitondram-panjakana. Isan'izany ny fampiakarana ho 20 tapitrisa ny famatsimbolona avy amin'ny fanjakana azon'ny commune. Mitaky fananana vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fahaleovantenan'ny rafitra fandraisana fanapa-kevitra ny fitsinjaram-pahefana Evrishara. Malona ny fanakianana mivavay mahakasika ny fitsinjaram-pahefana nataon'ny antoko politika anatin'ny vondrona panorama nandritra ny famela belaran-kevitra ny farany herinandro. Manomboka hita taratra ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara raha ny faneho-kevitro olona tsebo mahaleo. Isan'izany ny fampiakarana ny famatsimbola ny commune avy amin'ny fanjakana. Raha talohan'ny 2019 dia eo amin'ny 5 tapitrisa eo zany ny subvention. Dia zao izy lasa 5 ikena fa hoe mety ilaza ny sasany hoe mbola tsy ampy zany. Tsy ampy kanefa zao ireo olona fatrana manao fanakanana mivaivay ireo ve. Tamin'ny andro nitondrany ny firy ny subvention ny commune ary nanao ny fitsinjaram-pahefana ve ireo tamin'izany teo anelanelany 2002 sy 2009 dia hoe nisy ve ny fanomezana ireo entimanana rehetra sy fahafahana miasa any fotony ireo na izany na tsy izany mitaky ny fanajan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana amin'ny principe de subsidiarité na ny fahaleovantenan'ny rafitra voakasika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Foto-kevitra izay mbola ilaina ezaka amin'ny fanapariahana azy raha ny eto Madagasikara. Io zany fitaovana tena farany izay tsara entina hampandrosoana ny firenena. Kanefa mila ny fahavononana amin'ilay olona izay hiampitany ilay fahefana. Zany hoe ny zavatra azo atao eo anivon'ny commune tsy tokony hampiakarina aty amin'ny région. Dia ny zavatra azo atao eo amin'ny région tsy tokony hiakatra koa amin'ny ambaratonga amboniny sy ny sisa sy ny sisa. Ary izy io dia tsy maintsy miainga amin'ny maridrefy azo tsapahitanana na hoe indicateur objectivement vérifiable. Samy manana ny fomba fijery mahakasika ny fitsinjaram-pahefana mpitsehatra sy ny mpanao politika. Na izany na tsy izany, teboka iraisan'izy ireo ny fametrahana ny vokotany ho kitro ifahara ny fampandrosoana. Raha ny zava-misy mahakasika izay hatreto, mahatsiaro ho very anjara amin'ny asa fampandrosoana ny vahoaka eny anivon'ny vokotany maro raha ny tatitra azo hatrizay. Lava-baovao hafa kosa inay dia mitohy ary miafy ny fitokonana izay ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny laboratoire national des travaux publics et du bâtiment. Miato avokoa vokatra izany ny asa fitsirian'ireo fotodrafitrasa goavana toy ny lalana eo am-piandrasana ny vahaolana
avy amin'nisitra tompona ndraikitra ka atao andriatsilavo. Ny LNTPB na ny Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment no manara-maso ny lafin'ny teknika sy ny kalitaon'ny asa fanamboarana ataon'ny ministeran'ny asa vaventy. Isan'izany ohatra ny fanamboarana ny lalana Ambilibe Voemar, ny RN9 sy ny maro hafa. Vitsy ny teknisianina izy ireo ary maro ny olana tokony vahana eo anivon'ny orinasa ka mahatonga izao fitokonana izao. Le Laboratoire National des Travaux Publics dia organisme rattaché amin'ny travaux publics. Izay midika fa boîte technique teknisianina zany no tokony ho maro ato amin'le orinasa. Fanamariana kely izay mbola azo porofona aminareo fa dia zao 420 ny isan'ny mpiasan'ny administration ny teknisianina latsak'izay. Izany hoe anjaranareo mandinika boîte technique sasa boîte administratif izay manamarina ny ato amin'ny andin'le fahavalo sy ny fahasivy fa ny manahirana mpitatana dia zao ny famoahana entana sy ny fividianana entana tsisy procédure sy ny fividianana entana zay tsy misy akory zany hoe ny teknisianina mamokatra moa izy mihinana ohatra mamalahelo ihany le teknisianina satria mampamokatra ny angadidray ve ny angadidray ve ny dia ataonao an'izany fa normal zany mba tokony mba jerevana ihany tsy boîte administratif ny ato fa boîte technique. Takiany ireto mpiasa ireto araka izany ny andraisana fanapahan-kevitra anatsarana ny orinasa, ny fampitoviana ny sazy omenan'ny mpiasa rehetra, ny fampitsarana ny fanenjehana ireo mpiasa, ny fanenjehana ireo manao osoka amin'ny fividianana entana tsy manaraka procédure, ny famoaham-bola amin'ny fividianana entana tsy misy akory sy ny maro hafa. Mbola tsy nisy ny fanelanelanana natao mahakasika ireo fitakiana ireo hoy ny fiarahamonim-pirenena. Mauvais izy ty rehefa orinasa mpanjakana dia lalovina ohatr' zao ve ny procédure satria une fois zany zay rehefa nangataka dia manana 3 andro izy afany manomana an'izay médiation zay dia gaga zany zay hoe pitehana ve le orinasa satria tsy afaka hijanona ny grève raha tsy mivoaka ny didy navoaka ny arbitrage. Raha ohatra ka mandray andraikitra moa ny tompona andraikitra fitondram-panjakana dia mety hoe farinay le grève fa ny zavatra mahagaga zany ny inspection de travail ohatra ny miala amin'le andraikitra zany hoe zany tsy nanana tanteraka ny asany satria zahay rotota dia fa samby mifanaraka hoe aleoro zareo no anao an'izay fanelanelana zay hatreto aloha zany fanelanelana mbola tsy misy. Ireo fotodrafitrasa goavana amin'ny tetikasany fiadidinan'ny Repoblika no iasan'ny LNTPB amin'izao fotoana. Tsy misy ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso azy ireny ankehitriny no ireto mpiasa amin'ny tokona ireto ary manatevina arana ny fitakiana ataon'izy ireo ny ratsa mangaika manerana ny nosy. Isan'ny vaovao nisongadana ireny koa dia taratry ny tsy fampiny fanabeazana olom-pirenena ny korotana sy ny fanimban-javatra teny amin'ny kianjam-bare Mahamasina omaly taoriana ny lalao. Tsy nampozina ho ny tompona andraikitry ny kianja ny tranga ary ho raisina ny fepetra amin'ny hoavy. Io ny nasaina. Taka izao no nitranga taorian'ny fahataperany lalao ny aona ny barean'ny Madagasikara sy ny ekipa-pirenena ny taonzany omaly. Nrotra ny olona taony nandeha namonjy ireo mpilalao, tao ihany koa ireo faly ny anitsaka ny bozaka, nisy ihany koa ny nanararoatra tamin'ny endriny maro samihafa. Tsy nampozina ho ny tompona andraikitry ny kianjan'ny barean'ny Mahamasina ny zavany seho, maro ny fahasombana hita. Vita iny lalao ny zavatra tsy nampozina le izy satria ny tiatsika revidinana kianja nataon'ny olona maro dia tena maro nitsaka ny kianja. Ny tena marina dia tsy tao anatin'ny heritreritra le ary tsy nampozina satria tsika malagasy tokony ho sarotiny amin'ny fananantsika, tsy fananan'olo tokana io miteraka fahasimbana na eo amin'ny resaka fiefy na eo amin'ny resaka le bozaka fotsiny satria io bozaka io isan'andro dia tena mila fikarakarana goavana mihitsy amin'ny côté tribune ao anatiny ao misy koa ny fahasimbana izay vihetsiketsiky ihany raha ohatra amin'ny resaka climatiseur reny ohatra misy manontsikotsy tsy fantatry le olona hoe inona le izy mandray lesontsika ary tena mino fa manantena fa manentana fa ho sarotra ho strict amin'izay tsika manombokiatona amin'ny fitondram-panjakana na izay ao anatiny aloha zany hatreto Efa fantatra taorian'ny lalaon'ny alakamisy teo fa tsy misy intsony erijika ekaran'ny barean'ny Madagasikara amin'ny dingana manaraka eo amin'ny fifantsanana amin'ny mondial na ino navokatra tamin'ny lalao maliny. Na efa natao mamaimpona aza ny fidirana tsy nanampony famaroan'ny olona ny mpikarakara raha ny fanazavana. Maro ny tonga namaliny antso ary tsy ny fanaraka tamin'ny arofenitry ny fitandronan'ny filaminana napetraka ny isan'ireo olona tonga.
taratra ireny fa tsy ampy ny fanabeazana olom-pirenena eto Madagasikara hoy ny mpandinika fiarahamonina. Mamaimaim-poana azy tokoa dia tena hoe betsaka izany olona tafiditra tao dia rehefa ny olona moa matetika rehefa marobe ka sendra entanimpo dia tsy hitantsony izany ny hoe olona tsirairay fa lasa mahasasabe manadino fitsipika ary tena hoe rehefa misy ray mitarika izany dia lasa avokoa ny akabeazany koa manaraka an'izay satria izay ny tendance an'ilay masy rehefa le eti-po sady miampy an'ilay hoe tsy nobeazina tsara izany amin'ny resaka fanajana amin'ny resaka hoe fitandrona ny zavatra manodidina dia lasa tonga amin'ireny zava-misy ireny. Tena le fanabeazam-pirenena aloha izany tena hoe mila imasoana tokoa e. Vokatry ny tsy fampiny izay fanabeazana izay, mivoana ny sasany amin'ny malagasy rehefa omena zavatra maimaim-poana raha ny fanazavana hatrany ka tokony andray lesona ny tsirairay. Rehefa tsy nanahirana, tsy nalana vola dia toa tsy manan-danja eto amintsika. Zary lasa fiainana tsy manova ny toe-pitondran-tenany sasany ilay fiteny fandre hoe nohanina anio tadiavina anio ka tsy mitsinjo lavitra ny ankamaroan'ny olona raha ny fanionkevitra hatrany. Tokony vonona hatrany ny tompona andraikitra tokony indrindra ny mpitandro filaminana rehefa misy ny fivoriana maro tahaka ireny ary tokony mafimafy kokoa ny fepetra rehefa maimaim-poana tahaka izao. Fa io zany le hoe mila dinihana daholo ny paramètre rehetra amin'ny événement hoe rehefa événement mety hiteraka hatezerana be na mety hiteraka hafaliana ihany koa dia efa tena efa mila miambina foana zany dia efa se déployer matetika zany fitandrona filaminana satria ao anatin'ny etaeta-po iny zany le olona manadino fitsipika dia mitandro filaminana efa se déployer melo iny zany lasa solon'ny fitsipika ao anatin'ny mason'ny olona. Tsara foana kosa ny anticipation amin'ny zavatra rehefa misy folina izany hoe rehefa misy olona be dia be dia tsy maintsy misy zavatra tsy hampozina foana dia efa mila miomana mialoha anticipation foana satria tsy na ny tena raha ohatra ny hoe sendra metaneta-po koa dia mety hoe manadino fisiana fa ny olona daholo be no misarika an'ilay tendance dia manadino ny andraikitra sy ny fitsipika rehetra. Tsy nahazoana fanao-kevitra tamin'ity andro antiny eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra momba iny raharaha iny. Ny teo anivon'ny fitandrona ny filaminana ihany koa izay nosahan'ny EMO mbola vao hiatrika fivoriana mahakasika ity zavaniseho ity raha ny fanazavana azo. Mandidina ny lalaon'ny baremaly izay hatrany dia olona avalo amin'ireo délégation tanzaniana tonga teto Madagasikara novo marina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 raha ny fanambarana izay navoaka ny teo anivon'ny federasiona malagasy sy ny baolina kitra tamin'ity androany ity tsy naraja ny fiboana ireo voatily antony nametrana mpitandro ny filaminana anaramaso azy ireo raha ny fanazavana. Abarama Randriamanana. Manoloana ny resabe mikasika ny fanaramaso nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny trano fandraisam-bahiny nisy ireo délégation niaraka tamin'ny ekipa pirenena Tanzania omaly alahady namoaka fanambarana nitondra fanazavana mikasika izany androany ny teo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Taorinany fanatanterahany fitiliana PCR ho an'ireo délégation tanzaniana tonga teto Madagasikara ny zoma lasa teo. Ny isa valo ireo voatily fa mitondra ny tsimikaretina raha ny fanambarana. Fepetrano raisina manoloan'io ny fametrana azy ireo anatin'ny fiboana amin'ny trano fandraisam-bahiny iray teto Andrenivohitra. Tsy azon'izy ireo atao araka izany mivezivezy ivelan'ny faritra natokana azy ireo hisoroana ny fiparitahany valanaretina. Tsy nanaja ny fiboana ireo délégation tanzaniana raha ny fanambarany FMF. Antony nandraisan'ny tandro filaminana fepetra amin'ny fampijanonana azy ireo anatin'ny efitrano nisy azy. Fepetra noraisina ho fitsinjovana ny fahasalaman'ireo mpiantsetra rehetra nandritra ny lalao ny tanterana tetsy amin'ny kianjan'ny Barea omaly ary isoroana ny fiparitahany valanaretina. Efa tafaverina ny Tanzania ankehitriny ireo délégation niatrika ny lalao famaranana ny fantsanana Coupe du Monde 2024 aty amin'ny faritany Afrika tonga teto Madagasikara ireo. Tsy ahivina nanambara ny hitondra ity raharaha ity eny anivony FIFA ny fédération ny baolina kitra ny Tanzania ho ny mpanazatra ny ekipa pireneny Tanzania nandritra ny avalandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety omaly. Nanao fanambarana kosa ireo fikambanany lehiben'ny boribory tany mpanjakana ao amin'ny faritra vakina karatra mahakasika ny tsindry azo lenina izay himanjady azy ireo manoloana izay asa izay sahan'ny Kolo TV Antsirabe. Nanao fanambarana fitondram-panjakana ireo fikambanany lehibe boribory tany na chef d'arrondissement rehetra
eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Farany herinandro lasa teo antony no nitsindry azo lena izay mahazo an'izy ireo manoloana ny asa sahaniny. Arak'izany dia teboka maromaro ny fitakiana izay nataon'ireto farany mandra-pisin'ny ny vahaolana. Voalohany mitsahatra avokoa ny asa rehetra sahany lehibe ny robotan'ny mpanjakana mahakasika ny omby mandra-pisin'ny vahaolana sy fandaminana iraisan'ny ministerany atany sy fitsara-pahefana, ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny sekreteran'ny mpanjakana ny adidy ny gendarmerie perenena. Faharoa, mangataka ny jerena akaiky ireo namanay izay voafonja noho ny tsirariny izay hanenjehana azy zahay ary koa tao anatiny tsy fanajana ny procédure ka mitaky tsy misy fepetra ny amoahana azy ireo faran'izay haingana. Fahatelo, hitanay sy tsapanay ary fantatray fa misy ireo olotsotra manao osika ny asanay ka nisan'izany ny fanovana sy faminona ny taratasyn'omby na fiba. Koa mangataka izahay ny hanenjena azy ireny satria ireny olona ireny no tena manosipotaka anay kanefa tsy mba voahenjika araka ny lalàna manakery izy ireo. Entsantsika namana lehibe nybobotan'ny mpanjakana rehetra manerana Madagasikara mba hiraihina amin'izao fanambarana iraisana izao izahay eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Andrasany araka izany ny toy ny fitakiana izay ataon'ireto fikambanana lehibe miboribory-tany na chef d'arrondissement avy eto amin'ny faritra Vakinakaratra ireto. Janany faritra ihany isika dia ampianana ireo entona carbone sy ny olany fifamoivozana automasina sy ny mandidina ny tetikasa fametrahana pipeline izay ny orinasa hita ao an-toerana. Raha nambarana ireo tompona ndraikitra tamin'ity androany ity nisy ny fionana tamin'ireo vahoaka voakasika izany ny farany herinandro teo fanadina. No tanterana ny farany herinandro teo tao amin'ny efitrano fivoriana ny lapan'ny tanàna tao Toamasina voalohany ny fakana ifotony ny hevitry ny vahoaka na ny consultation publique mikasika ny tetikasa fametrahana fantsona ikorian'ny menaka ho diovina miainga avy ao amin'ny seranatsambon'ny Toamasina makao amin'ny toeram-panondrinana vaovao any orinasa mpamokatra menaka hita ao am-pilalova Toamasina suburbaine. Voakasika ity fakan-kevi-bahoaka ity ireo mponina Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa, indrindra ireo mponina monina manodidina ny faritra izay lalovan'ny fantsona. Olotsotra sy fikambanana maro no namaly sy nandray anjara tamin'ny antso. Taorian'ny fanazavana ara-teknika sy ara-tontolo iainana nientiny orinasa hita. Nisy ny fametraham-panontaniana ray ambariny avy hatrany ho fanazavana ny mahazava-dehibe ny fisian'izao tetikasa vaovao izao. Tena zava-dehibe tokoa ny consultation publique izay nazahoana ny hevitry ny vahoaka mahakasika ny projet pipeline eny avy ao am-port zany makeny amin'ny usine eny amin'ny Ampilolava satria ao anatiny fepetra tsy maintsy natao iny mba hafantarana ny zavatra mahakasika ny tontolo iainana zany ary tsy maintsy ilaina izany amin'ny fanatanterahana ny projet rehetra izay tanterahany orinasa rehetra. Ny tsy maintsy toy ny fionana ity zany dia nisy hevitra izay mbola nampidirina ao anatiny atao hoe étude d'impact environnemental mba ahafeno ny zavatra rehetra mahakasika izany atao hoe tontolo iainana zany sy ny fitsimbinana izay voakasika izany projet zany. Efa ivoaka tsy ho ela zany ty le vokatra ty dia araka ny fanambara moa hoe nisy contrainte eny tsy maintsy hoe nanetsehana an'ilay asa dia inona fa ivoaka tsy ho ela ny vokatra ty asa ty mba azahoana mamitatra amin'ny farany mihitsy ny projet. Nisy fiandreketana an-tsoratra tao anaty cahier de registre ny hevitra rehetra avy amin'ireo vahoaka mpandray anjara. Nisy ihany koa cahier napetraka isaky ny fokontany voakasika mivantana amin'ny fametrahana ilay fantsona sy ny commune Rotonta mba ahafana manankevitra. Lavon-javatra maro no vokatsoa azo amin'ity pipeline ity. Ny mazava-dehibe n'ity pipe ity dia misy lafiny telo zany no tena tiako hoe asongadina mihitsy ao anatin'ilay izy. Voalohany indrindra dia mahakasika ny tontolo iainana aloha satria araka ny fanambara teo dia tadio hoe ny camion citerne anankiray ao anatin'ny ray volana dia mamoaka gaz carbonika 4 tonnes dia ataontsika hoe mitatitra menaka ao anatin'ny andro sy alina zany 420 ora amin'ny 420 ora ny camion dia tena gaz carbonika betsaka no inona fa hiparitaka amin'izany. Io moa le ataony mot teknika hoe effet de serre zany ny tena filaza azy, izay no voalohany. Ny faharoan'izay dia ny infrastructure ihany koa satria ny lalana zany ny tiako ambara amin'izany hoe azo ikojakojana ny lalana
lavalava kokoa zany ny atao hoe faharetan'ny lalana satria miala ny fivezivezen'ireo camion reo manaraka zany a dia eo ny embouteillage sy izay mety ho accident teraka ny fivezivezeny reny camion reny zany 6 kilometatra mahery ny elanelana lalovan'ity tetikasa fametrahana fantsony ity dingana maro no tsy maintsy lalovana vao tonga amin'ny famoahana ny fanomezan-dalana ho an'ny tetikasa lehibe toy itony ny komina sy ny fanjakana. Anisan'izany ny fankatoavan'ny vahoaka sy ireo fokontany voakasika mivantana ny fametrahana ny tetikasa. Andrasana kosa ny permis environnemental avy amin'ny ONE na ny Office national pour l'environnement izay mamoaka ny fepetra rehetra na ny cahier des charges momba ny fanatanterahana ny asa. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Toltra mipokabe roa lariary monja dia efa mahazo Canal Plus ahitanao chaîne télé radio miisa 7 mahery toy ny Novegas, chaîne malagasy, TV5 Monde sy ireo chaîne maro ankafizinao. Miaraka amin'ny tolotra tonga soa ataovy haingana ny réabonnement anao. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tandomdozy zany famarotana fanafody eto Madagasikara raha toa ka ataoko totofo ny fandiniana ny tolo-dalàna mahakasika ny toby fivarotam-panafody. Mety ho lasa saina ampelantanan'ny mpisehatra tsy manana traikefa sy ampirongatra ny varotra fanafody tsy ara-dalàna ihany koa izany. Mitaky ny siny ny dinika andatabatra boribory araka izany ny ho lafitra sy ny syndicat-ny pharmacie Yves Richard. Nateo aza ny fanemora ny antenimieram-pirenena ny fandiniana ny tolo-dalàna ohatraohatra 3 tsipika 1 makasika ny toby fivarotam-panafody izay tokony natao ny 4 novambra. Nanamafy ny fitsipahan'ny ankamaroany ny andiny ny voarakitra anatin'ny tolo-dalàna ny matianina mandidina ny sehatra ny farmasia androany. Misy fandaminana apetraky ny lalàna hoe misy ny dépôt de médicament dia napetraky ny lalàna mazava le izy hoe amin'ny toerana tsisy farmasia ihany tompoko. Ny zava misy anefa amin'izao fotoan'izay raha tonga ty tolo-dalàna ity zany dia miteny hoe satria za efa teto dia izay tsy ala alao ataonay le izy. Tsy ny fanafody rehetra nomena ny dépôt de médicament io fa fanafody vitsivitsy ilaina amin'ny fitsaboana fototra. Kanefa raha anao fanadihadintsika dia mety mahita sy mahatsapa hoe mitatra tsikelikely izay zavatra izay. Profo mitoaka amin'ny tenany fotsiny ilazako aminareo mitatra le izy raha ito Antananarivo renivohitra andresantsika toerana misy fanafody nefa tsy farmasianina satria ohatrany hoe tsy nisy fepetra tena niraisina zany nentina hoe mba tsy isiny zany zavatra zany. Tsy midika fanafoanana ny toby fivarotam-panafody ny fitakiana, ny syndicat-ny farmasianina.
amin'ny fanarahana ny voarakitra anatin'ny lalàna amin'ny feno fahasalamana manomboka amin'ny fitandrona ny elanelana 10 kilometatra eo amin'ny farmasia sy ny tompy fivarotam-panafody no takiana. Eo ihany koa ny famerinana amin'ny farmasiana ny fiandreketana ny asa. Ny farmasiana nge ny tompon'io asa io izy no miandraikitra nanofana an'ireny dépositaire reny fa kosa hitatsika fa misy zavatra tsy maintsy ho atsaraina. Efa natomboka zany zay asa zay dia teo ampovoany teo moa niditry ny volavolan-dalàna iny azo lazaina na anakorontana zavatra ihany. Satria rehefa manomboka manatsara n'ilay asan'ny dépositaire zany ny farmasiana zay tompony andraikitra ny fanafody ka eo ampovoany eo misy zavatra miditra zany dia manahirana ihany. Araka ny tenin'ny président teo zany dia ny fahendrena no mangataka antsika mianakavy na zay pharmacien zany na ny dépositaire ny aminao ministère na ireo parlementaire ny député sy ny sénateur hiverina anoya an'izay fampidiniana anatsarana an'izay tolotr'asa zay. Mampihemitra ny farmasiana indrindra ny vao nahavita ny fianarana anenika ny Madagasikara ihany koa ny tolo-dalàna manomevahana ny toby fivarotam-panafody. Amin'ny farmasiana izay manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao kokoa raha mita ampisehatra eny anivony toby fivarotam-panafody. Io tolo-dalàna io zany fahafantaranay tanora azy dia anisan'ny sakana tsy afahanay mandeha any manerana no satria zay mantsy le tanjona hoe hiparitaka ny farmasiana satria vitsy dia nanokatra ny faculté ny fanjakana aparitana ny farmasiana manerana nosy kanefa ny dépôt am'izao tsy ala amin'io nefa ny lalàna tokony ala izy rehefa tonga io ny farmasiana dia zahay tanora zany lasa tsy mahasarika mandeha antsony satria anazy ny varotra ihany no tena ataony zareo fa tsy dia tena mitsinjo an'le hoe fahasalamam-bahoaka dia zay zany no tena angatanay hoe io lalàna io dia tsy mifanaraka aminay tanora ahafahanay mandeha any amin'ny toerana izay mbola tsy misy farmasia. Isany anoheran'izy ireo ny tolo-dalàna ihany koa ny fanajana ny fepetra fototra amin'ny feny antom-pisiny ny farmasia, tanjona ny fitsinjovana ny tombontsoa ny marary amin'ny fanomezana azy fanafody araka ny kalitao amin'ny fotoana rehetra. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity zao fa Andriamato Razafindralambonaly zay tompon'andraikitra eo anivon'ny club taxe na ny tana auto club sport miarabanao tonga so ato anatin'ny fampahalalam-baovao araky ny entsika zay moa dia tontolon'ny rally no resatsika misy ny etsika zay karakarainareo afaka lazalazao misy koa hoe makasika zay. Ya makasitraka ny tompoko araky ny teninao teo dia ny club taxe dia mikarakara rally passion deuxième édition any Antsirabe ny 20 sy 20 ary ny 20 novembre ho avy zao. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny 6e manche ny championnat de Madagascar de rally ary amin'izao fotoana zao moa miady be io championnat de Madagascar de rally io ka dia ho avy eo daholo ny kalaza rehetra amin'ny familiana fiarakodia eto Madagasikara hiady ny anaram-bona roa tompon-daka Madagasikara amin'ity taona ity ka dia fanatsara ny lalao amin'io. Arak'izay hoe ao anatin'ny championnat de Madagascar zay misy ny parcours ao Antsirabe ao inona mety mampiavaka anazy akoatrin'izy any Antsirabe? Ny parcours ny rally io zany dia irefy eo amin'ny 20 sy 20 kilometatra eo dia misy épreuve spéciale 17 amin'ny 10 kilometatra. Ny anisan'ny tena mampiavaka azy dia maro ireo lalana vaovao tena mbola tsy nanaovana rally mihitsy hatramin'izay fa amin'ity vao andalovan'ny rally ary efa mikarakaraina manokana mihitsy ireo lalan'ireo mba ho tsara sy ahafahana mampiasa ny herin'ny fiara sy ny fahaizan'ny pilote tsara ka afinaritra io zany. Araky ny fiteny zay zany hoe misy spectacle be zany. Ya tena spectacle sisy ambiance be zany io satria tena araky ny fiteny dia tena combat be io manche io. Ary ahoana kosa reny alefaso ary ny fanentanantsika amin'izay hoe spectacle be any Antsirabe zay. Ya mialohan'ny fanentanana mamela kely angamba ianao no hisaotra an'ireo mpiara-miasa sy na hoe partenaire vitsivitsy niara-niasa tamin'ny club taxe niara totosan'ity événement ity dia ao zany ny région Vakinankaratra, ny commune urbaine Antsirabe, ny région Analamanga koa, dia ny terrain synthétique, dia ny LGECO plus, dia ny hôtely maromaro toy ny Art Hotel,
Royal Palace sy ny Melabel. Dia tao koa ny partenaire amin'ny communication Telma, dia manaraka azy ny Jovena, dia misy ny Electroplus sy ny Spider, dia ny Motul koa tsy adino. Dia misy association vitsivitsy ao Antsirabe, ny club na sport auto ao Antsirabe, Team S110. Dia misy association Range Rover zay koa ao Antsirabe, mikarakara sakafo sy animation. Dia ny fanentanana arak'izay hoe championnat miady be zay tena ho spectacle be ka dia manasa ny mponina Antsirabe aloha zany efa voasa mazava ho azy fa na ny mponina Antananarivo afaka tongany koa fa misy ambiance be koa Antsirabe, ny commune urbaine Antsirabe efa nampanantena fa hanao animation be eo amin'ny avenue ny Gare iny, misy stand maromaro, misy animation maromaro, misy kilalao maromaro, misy artiste mihitsy koa noho zany tena fety be any Antsirabe amin'ny fotoana io. Ny daty 18-19 novembre. Eny ary ankatrara reo vahiny tato anatin'ny sampana fampahalalam-baovao antondra mahakasika an'izay rallye passion deuxième édition zay. Mankasitraka anareo koa nandray dia mirary sondrindra. Zay mahakasika ny fa tontolon'ny fampianarana kosa indray no izatsika ny fampahalalam-baovao. Mpampianatra Fram 500 no nitolorana fifanarana arak'asa avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny faritra Vakinankaratra Kolo TV Antsirabe. Mirosatrany amin'ny fanatsarana ny kalitao fampianarana eto Madagasikara ny avy ao anivo ministera ny fanabeazam-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany ny fijerevana manokana ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana. Arak'izany dia mpampianatra 500 avy eto amin'ny fari-padidy mpampianarana eto Vakinankaratra no nisitraka fifanarahana arak'asa na contrat de travail ho mpiasam-panjakana. Ny farany herinandro lasa teo. Ireo Fram izay efa nampianatra nandritra ny fotoana ela zany no nomena andreto contrat ireto dia izao zaraintsika andro anio izao zany. Reto zany ho an'ilay vagy aloha voalohany indrindra le hoe mpampianatra efa nampianatra amin'ny fotoana ela. Fa tamin'ny herinandro ihany koa arak'izay promesse nataon'ny filoham-pirenena izay sy nataon'ny ramatoa ministra dia nisy mpampianatra plus âgé ozy isika mihoatra ny 70 taona no miakatra mandrapatonga 5-10 taona mbola vao noraisina ho mpiasam-panjakana indray koa ao anatin'izany mba hoe tena fitsinjovana ny rehetra. Anisan'ny paikady sy drafitra asa apetraka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampiofanana ireo mpampianatra sy taletsekoly rehetra ho fanatsarana sy fampandrosoana ny tontolon'ny fampianarana. Eo ihany koa ny tohana na ny aide spéciale avy amin'ny fitondram-panjakana ho fanohanana azy ireo. Ny fampifanana andreo mpampianatra rehetrarehetra ihany koa dia efa manomboka ho amin'ny fanatsarana izay nivoatra tamin'ilay forum régional. Mandeha koa tamin'ity herinandro ity ny fampifanana ireo taletsekoly rehetrarehetra eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Ny fanatsarana izay hoe axe stratégique telon'ny ministera izay dia ao ny hoe izay fampifanana ny taletsekoly rehetrarehetra izay ho an'ny axe indray dia anisan'izany itony fandraisana ny mpiasam-panjakana itony fanamaivanana ny vesatry ny ray aman-dreny. Izay mantsy ny tanjon'ny fanjakana fohy be. Efa tonga avokoa rehefa misitraka an'ilay aide spéciale ny mpampianatra amin'izao lay 300 000 ariary lay 3 volana akoatra n'ilay 100 000 ariary izay efa nomena ny mpampianatra izay promesse nataon'ny filoham-pirenena. Andiany fahavalo sy andiany fahasivy avy eto Vakinankaratra ireto mpampianatra nisitraka fifanarahana arak'asa na contrat de travail ho mpiasam-panjakana ireto avy ao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Hanamafy ny fanaramaso manomboka izao ny ministera misahana ny ala mahalona ireo tompon'andraikitra sy fikambanana izay tokony mikojakoja ny ala sy ny fanarenana azy ireny amin'ny tendina 100 lavitrisa ariary hoy ny ministra lefitra ny vola ilaina amin'ny fanafarana ireo fiaramanidina 4 amin'ny nona afo manerana ny nosy ny alarana efsa. Tsy ampy hoy ny ministra lefitra misahana ny fambolikazo ny fanaraha-maso natao tamin'ireo fikambanana miandraikitra ny faritra Rovana manoloana ny afo mirehatra eny rehetra eny. Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny famerenana ireo faritra Rovana Maitra ny fanazavana. Nambaran'ny ministra lefitra hatrany fa vola mitetina 100 lavitrisa ariary no ilaina amin'ny fanafarana ilay fiaramanidina miisa 4 izay hovidiana amin'ny nonany afo eto Madagasikara saingy mbola andrasana ny fankatoavana izany. Amin'izao fotoana nametraka paikady ny ministera ahafahana mampiena hatrany ny Dortanety. Zavatra tena mamoetra zany
zareo hoe ny fotony no manao ny ataony dia ny fitondram-panjakana ny maloto mirehatra mena beatimena mirehatra karafatsika mirehatra manombo mirehatra ry ny fitondram-panjakana no hitan'ny vahoaka voalohany fitondram-panjakana no hitan'ny international ireo organisme international rehetra reo dia lasa midénigré ny fitondrana zay zavatra zay kanefa ny olona zay nahazo famatsim-bola ny olona zay natao hitantana reny faritra reny tsy manao ny asany dia izay zavatra zay zany hojerena daholo ao anatin'ny bokina ndraikitra hoe firy ny surface défriché firy ny surface brûlé no restaurenareo ve reo tao anatin'io fotoana io araky ny fanarahana tao anaty bokina ndraikitra. Ny volana janoary 2024 no vinavinaina anomboka amin'ny fomba ofisialy ny toam-pambolekazo 2024 ka manodidina ny 4 lavitrisa ariary no vola ilaina amin'ny fambolekazo amin'ny taona io raha ny fanazavan'ny ministra Lifitra Hatrany. Mbola miankina amin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana 2024 nefa izany raha ny fanazavana. Lalam-pirenena mirefy 320 kilometatra no anomboana ny fambolekazo amin'izao raha ny fanazavana Hatrany. Zay indrindra no nandraisanay ny lalam-pirenena aloha no priorisena mandra-pahatonga nylay lancement officiel ny campagne de reboisement zany hoe lalam-pirenena 5-30 mètres ngamba fatatsika miala lalam-pirenena arakaraka ny catégorie misy anazy dia tsy azon'olon-tsotra alaina fanifanjakana reny tonga dia tsisy adevitra fanifanjakana ny manamorona lalam-pirenena donc ireny aloha zany no horakofanala miaraka amin'ny gouvernoran'ny faritra dia ankoatran'izay mba hialana amin'izay problème na sécurisation foncière zay dia niadopté koa zahay hoe ny terrain rehetra zay ambolena ny ministère manana atao RFR na ilay réserve foncière pour les reboisements dia izay RFR zay eny anivon'ny commune affecté na any amin'ny olona any amin'ny communauté locale zany dia iry zareo mihitsy no mamboly eo dia any zareo le izy dia ry zareo ihany ny trandraka azy. Ny fanjakana sinoa Alemana no hanome tosika ny fanjakana malagasy amin'ny resaka fampitaovana sy olona amin'ity toam-pambolekazo 2024 ity. Lavomavao hafa kosa indray dia ankoatra ny fitsiriana ara-teknika izay tao amin'ny taxi be miasa eto Antananarivo renivohitra avena ny visite de conformité izay hijerena ny fahadiovana sy ny endriky ivelan'ny fiara io na saina. Miroso ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitaovam-pitaterana eto Antananarivo renivohitra izay arahany fiadian'ny tanàna sy ny fiombona ny coopérative mpitatitra Antanandehibe na ny UCTU. Isan'izay fanatsarana izay ny famerenana ny visite de conformité. Coopérative président ny coopérative ny fiara anankiray dia efa voatsifika mialoha ny président na coopérative zany no mitsifika azy bekoa alohan'ny andanany ianao visite technique dia misy ny taratasy alaina amin'izany dia tonga avy amin'ny avy manao visite technique any amin'ny DGCR izy dia makany amin'ny mavety any amin'ny Simève dia misy tompona andraikitsy ny union zany hoe fikambanam-be ny coopérative ao miara-mijery ny technicienne ny commune zay misy direction technique ny commune misy ny police nationale zay miara-mandinika sy miara-manapaka ny fitsiriana zay atao. Tsy ankena intsony manomboka ny volana Desambra izao ireo taxi be misy dokam-barotra fa tsy maintsy mitovy ny rehetra ho hiatran'ny fanazavana. Eto koa zany dia tsy lany amin'ny visite de conformité municipale koa raha tsy mitovy endrika zay eken'ny coopérative sy ny commune ny fiara satria ny ohatra ny publicité zany zao dia efa tsy ekena intsony ny fiara misy publicité rehetra dia tsy eken'ny eto amin'ny commune sy ny fivondrona be mpitatitra zany hoe tsy atao fitoerana dokam-barotra ny fiara fa miverina ny tena conforme mihitsy zany ny taxi be eto Antananarivo renivohitra manomboka amin'ny volana Desambra io. Vina ihany koa raha ny fampitambo vaovao ray ny anome fiofanana ireo mpamily sy ny mpanampy azy ahafahana mampitombo ny traikefan'izy ireo. Isany amin'izany ny fanajanan'ny mpandeha na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika atao eo ihany koa ny fahadiovana. Ofisoroana ny fiondranana antsokosoko natsangana ao Anosibe ny komity mpanaramaso mbola mitohy ihany koa ny fanadidina sy ny famotorana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana ao Anosibe tamin'ny tranga izay nahafatesana olona farany teo. Gaëtan Andriatsilavo.
rehefa tratra milaza fa miainga avy ao Anosy-be ny akamaroan'ireo mpandeha antsokosoko. Araka izany, natsangana ao Anosy-be ny komity aro sy anafoana ny tambazotra fanondranana sy ny fanaovana clandestin. Tanjona ny tsisy ny ity fanondranana sy fanaovana clandestin ity intsony, araka ny fivorinana natao tao amin'ny birao ny préfet de police ao an-toerana. Tsy mboan'ny lalàna ny fagnanaovana io migration clandestine izay misy amin'ny endriny amin'izao io, ka mba hialantsika eky hitatsika ny voka-dratsiny io. Efa firy ny olo maty tamin'izy io zay, tsy teraka vokatsoa amintsika ny raha karaha io. Raha ohatra antsika heritreritra hoe tsisy misakana ny fivezivezen'ny olo mandeha hitady amin'ny toerana zany hitadiavany agny, fa atao kosa le raha magnaraka lalàna. Azony rehetra ataony mivezivezy sy mifindra amin'ny toerana ahafahany mivelona sy mitady vola, saingy tokony anara-dalàna. Tsy maintsy hojerena ihany koa ny fomba fahafahana mivezivezy ialana amin'ny famozana ain'olona. Za mitodika amin'ilay olo mpagnano fikirakirana amin'ny fiomagnana mampitsaka roa io, tompony fitaovana le olo mangala vola amin'le vahoaka nde hitsaka eo reto, karaha fahavalo fahegnana n'olombelona tsy atao sao. Karaha zegny zahay mitondra ato, tsy mandriany tsy mandry matsanga mandiniky ino ny vahaolana afana miady amin'ity fivoagna tsokosoko ity, fa tegna mampalahelo be. Nitsidika sy nakahery ireo izay mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be Elville, ireo mpikambana ao anivon'ny komity, ny mpitondra sy manam-pahefana samihafa. Mitoy ny famotorana ataon'ny mpitandro filaminana ao Anosy-be tamin'ny tranga izay nahafatesan'olona afarany teo iny. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia miankina amin'ny fampitsahan'ny rano amin'ny tohadrano no ahafahana mahazo vokatra tsara eo amin'ny fambolem-bary eto Madagasikara. Any amin'ny faritra Melaky efa miroso amin'ny fanavaozana ny tohadrano ny any an-toerana Ambina Ravelorso. Raha toa ka tsy zarizary ny fotodrafitrasa toy ny tohadrano, tsy ahitana fambiazana ny fambolem-bary eto amintsika. Tahaka izany ny tohadrano misy ao Marifilali, komina Maroazo, faritra Melaky. Ankehitriny miroso ny fanavaozana ny tohadrano amin'ny faritra Melaka iny. Anatsarana ihany koa izay tohana ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny fitondram-pandrakana ireo tantsaha aty amin'ny faritra Melaka, ary manokana amin'izany moa ny fijerenana ilay fotodrafitrasa lehibe ao Marifilali izay manondraka tany 150 hektara. Mitsiry izay hoe inona ny tokony atao hanafainganana an'izany asa zany, dia marihana fa hitoy io asa io amin'ny voalohan'ny taona ho avy amin'ny tany azy, dia afahantsika miroso amin'ny isitrahany leo vahoaka amin'izany fotodrafitrasa lehibe izany hitondra avo ny famokaram-bary aty amin'ny faritra Melaka. Mahatratratra any amin'ny 100 hektara no voatondraka ity tohadrano ity amin'ny maintany, raha toa ka 190 hektara izany amin'ny fotoam-pahavaratra. Anarivo ny tantsaha isitraka ny fampiasana azy, ary mbola isy ny fiofanana atolotra azy ireo. Vaovao any ivelany kosa indray dia miverina mihiboka ny mponina tsy vita vaksiny any Autriche amin'izao fotoana izao. Tsy mitsambitombo ny tahan'ireo tratran'ny Covid-19 any Europe. Mafisina manoloana io ny fampiaran'ireo fepetra sakana rehetra. Fanade. Olona efa vita vaksiny avokoa no hita mivoaka ny trano fonenany amin'izao any Autriche. Antony tsy maintsy mihiboka amin'ny ampahany avokoa ireo tsy vita vaksiny any an-toerana, nanomboka tamin'ny tombony tranga vao marina fa tratra ny valanaretina Covid-19. Mizara roa ihany ny ahafahan'izy ireo mivoaka, na mietsena, na miasa. Tsy azon'izy ireo atao ny makeny amin'ny toeram-pisakafoana, magazay, na ireo kianja ara-kultoraly samihafa. Tsy azon'izy ireo atao tahaka izay ihany koa ny miantsena eny amin'ny tsena Noely. Saika nanaiky ny fandaminana io avokoa ny mponina noho ny firongatry ny valanaretina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Na izany aza, tsy mbola miroso amin'ny fisavana ny karatra vaksiny eo ho an'ireo izay eny an-dalana mitandro filaminana. Nambarany manam-pahefana kosa fa voasazy 500 ka hatramin'ny 400 euro ireo izay mandiko fepetra sakana napetraka io. Hatramin'ny aran'izay, nitombo ireo milahatra nantontosa vaksiny. 10 andro no voalaza natanterahana izao fiompoana amin'ny ampahan'izao, saingy mety voatra izay miankina amin'ny zava-misy. Ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankatrano.
nanaraka izany soafatsara doary tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.